raisina ho fifaliana trany ny manovo hery sy fahalalana miaraka aminao a atao anatin'ny fandaharantsika raha nojerentsika tamin'ireo andro teo aloha ny nanandratan'Andriamanitra an'Andriamanitra ho teo amin'ny toerana sahaza azy nanomezan'ny voninahitra azy jerentsika teo ihany koa ny fotoana zay nandraisan'ny Abrahama toeran'ny mpanelanelana ny vavaka ho an'ny rahalahiny dia hitantsika teto ihany koa ny fizaham-toetra mahamay izay nandalovany Abrahama nanehoany fa tsara azo hitokisana ary mitana ny teny nomeny ilay Andriamanitra izay nivavahany. Androany koa sika tsy sanatry ny vava hitsikera ny fiainan'ny Abrahama na sanatry ny vava hijery ny fahalemeny fa handray hery kosa andray lesona sy ampitany fiainantsika amin'ny fiainan'ity patriarika lehibe ity izay hay nanana fotoan-tsarotra nandalovana ihany koa izay nahatonga azy ny salasala ny aotra ka dia anatsoatsika lesona izany androany lesona avy tamin'ireo fahalemena sy lesoka teo amin'ny fiainan'ny Abrahama zany ho raisitsika izany. Andao raisina ny baiboly eo amin'ny Genesis 12 de ovakitsika ny 13. Genesis 12 ka ny 13. Masina ianao lazao fa anabaviko ianao mba asiany soa aho noho ny aminao ka ianao no amelonahy. Nahazo toerana eto la ia maha-olombelona any Abrahama. Fantany tsara ny toetra nyreto firenena zay vainianany reto. Fantany ny ho fitsiriritan'izy ireo any Sara zay tsara tare ka dia nametraka ny paikadin'olombelona izy ho arofanina fiarovantena manoloana zany aya izany. Tamin'izay fotoana izay dia fantatsika fa nisy mosary de nakany Egypta i Sara sy Abrahama ka tamin'izay fotoana izay no nahatonga ny tsirin-kevitra io nipotra tao an'eritreriny. Raha miverina amin'ny dininy fahatelo amin'ny Genesis 12 io nefa isika dia izao no voalazany ny tenin'Andriamanitra. Genesis 12 dininy fahatelo. Ary ita zay manisy soanao fa hanozona zay manozona anao ary aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hoy isitsika hoe isan'ny firenena rehetra zay tokony handray fitahina avy amin'ny alalan'ny Abrahama io ihany koa Egypta zay andray azy sy ampiatrano azy am'izao fivahinianany zao. Indrisy anefa fa hadinon'ny Abrahama ny fidiran'Andriamanitra antserra tamin'ny fitoezavatra sarotra teo amin'ny fiainany ka dia indro fa tafalatsaka tamin'ny aya maha-olombelona izy ary dia nametraka fiarovantena araka ny izay very mifanandrify amin'ny kolotsaina nisy azy sy ny tontolo-kevitra zay nisy azy ihany koa. Eo amin'ny 17 dia zao no voalazany ten'Andriamanitra amin'ny Genesis 12. De nasiany Jehova arety mandoza Farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny Sarai vadan'ny Abrahama. 17. Ary Farao de nampakany Abrahama ka nanao hoe inona zao nataonao tamiko izao? Nahoana ny tsy namarinao tamiko fa vadinao izy. Ry mpijery sy mpiaino ajaina manaraka ny fandaharana nampatsaivon'Andriamanitra any Abrahama fa manampy sy mitazay manasoany Abrahama izy fa mitondra ozona kosa ho an'izay manozona ny Abrahama. Zany ingeny tombotsoan'ny fiarahamandeha amin'Andriamanitra tahaka ny anak'andriamason'ny Andriamanitra eto i Abrahama ka izay mikasika azy de mikasika ny anak'andriamasony. Isan'ny tenany Abrahama Sara izay vadiny ary Andriamanitra no nanome azy any Abrahama ho vadiny. I Abrahama kosa dia ny salasala manoloana ny kolontsaina nisy sy ny toejavatra zay nandidina azy ka dia nandanga sy nampandanga ny vadiny. Kanjo Andriamanitra zay mahatoky amin'ny teniny namely ny Farao tamin'ny arety mandoza. De hoy izy Farao, inona zao nataonao tamiko zao? Nahoana ny tsy nambaranao fa vadinao Sara? Zany hoe raha ataontsika amin'ny teny hafa raha toka nambarany Abrahama tamin'ny Egyptianina tamin'ny Farao fa vadiny Sara raha ny resaka hitantsika eto de tsy ho sahy nampakany Sara mihitsy i Farao
ary dia noporofoin'andriamanitra ny fatokiny amin'ny teniny na de teo aza ny fahalemeny i Abrahama. Ao amin'ny Genesis toko fa 40 ka ny andininy faharoa dia misy toejavatra anankiray indray zay natafintohina sy na lavo any Abrahama ao am'zany tantara izany. Genesis toko fa 40 ka ny andininy faharoa zao ny voalaza: ary Sara tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehova, masiny ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy aho. De nekeny Abrahama ny tenin'ny Sara. Mampieritreritra sady mampalahelo zany toejavatra izany. Efa nampanantena any Abrahama Sara Andriamanitra fa hanome zanaka lahy ho azy, ary avy amin'io zanaka lahy zay omenany Abrahama Sara io no fitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Io no loharano hipoiran'ny Mesia, dia Jesosy Kristy izany. De hozy izy Sara hoe efa tsy no hanome zaza Jehova. Rehefa nijery ny taonany izy, ny fanterany, efa nitsahajaza izy. De hozy izy hoe angamba nivadika tamin'ny teniny Andriamanitra, angamba tsy ho tanteraka intsony ny tenin'Andriamanitra ka de andao hitady vahaolana hafa. Na azo laka indray zany eto ny eritreritr'olombelona sy ny fanapa-kevitr'olombelona zay nisongona ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. De nampalahelo mitapany faharoa amin'ny Genesis toko fa 40 andininy faharoa, fanekeny Abrahama izany fangatahany Sara zany. Tsy jery ny toyan'izany teo amin'ny fiainan'ny Abrahama sika satria fantatsika fa niteraka alahelo, disadisa, fahasairanana, olana tao atokantrano izany fanapa-kevitra zay niraisin'izy mivady izany. Voalaza ny andininy fa 40 amin'ny Genesis toko fa 40 fa efa 920 taona ane. 920 taona Abrahama raha niteraka ny Ismaela i Agara. Angamba mety anome rariny an'izany fomba fijery zany ny sasantsasany amintsika. Angamba ny kolotsaina tamin'izany toerana izany dia nanome alalana io fandraisana fanapa-kevitra zay nataony Abrahama Sara io. Fa azo adika ho tsy finoana ny teny fikasana kosa izany teo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy i Abrahama. Ao amin'ny Genesis toko fa 17 andininy fa 18, rehefa nampatsiahany teny fikasany tamin'ny Abrahama Andriamanitra, de zao indray no fanambarany Abrahama. Genesis toko fa 17 ka ny andininy fa 18. Ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, engane ka Ismaela no velona eo anatrehanao. To te hitlaza Abrahama manao hoe efa nahita vahaolana ane zahay, efa misy zazalahy zay afaka andimby manina moa raha afindranao aminy ny teny fikasanao. Zany no sosokevitra omeny Abrahama eto. Nivaly ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fa 17 ihany ka ny andininy fa 17 de hoy izy ny valy ten'Andriamanitra. Ary hoy Andriamanitra, tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany de ataonao Isaka, ary ny fanekeko ahoroko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy. Ry mpiay no sy mpijery ajaina, tsy mivadika amin'ny teny fikasany Andriamanitra. Indro fa naorina indray, no amafisina indray lay teny fikasana zay napetraka tamin'ny Abrahama avy amin'ny taranakao, avy amin'ny Sara, zany hoe zanaky ny teny fikasana ity Isaka zay ho avy ity, na dia zanaka araka ny nofo tokoa aza Ismaela, zanaka arak'olontsaina ihany koa satria ny kolotsaina ny veloman'izy ireo de namela ny lehilahy anankiray zay tsy niteraka tamin'ny vadiny hanambady iray amin'ny mpanompony, dia ametraka an'io zaza io anana ny zo feno mahazanaka. Engane ka Ismaela no velona atrehanao. Tsia ny valy tenin'Andriamanitra satria manana teny fikasana zay tsy miovaova, mafiorina ny fanaovany tamin'ny Abrahama. Ka na dia manana fahalemena aza ny andaniny, manoloana an'ilay fifanarahana, manoloana ny fanekena, Andriamanitra kosa de mitoetra ho mahatoky sy mahitsy amin'ny teniny. Ao amin'ny Genesis toko fa 20 andininy faharoa dia mitoy ihany ny fijerentsika nireo olana zay nandalovany Abrahama nahatonga azy nanao fahadisoana. Genesis toko fa 20 ka ny andininy faharoa, ary hoy ny filazany Abrahama ny Sara vadiny, anapoaviko izy, de naniraka Abimeleka mpanjakany Gerara ka napaka any Sara. Ny mpiarabelona tamin'ndry Abrahama tamin'ny fotoan'androny dia olona alian-dra,
olona tsy mirarava iny, olona masika, ka tao anatin'izany rehetra zany a dia niverina indray la ia zay efa tokony ho voasoroky ny finoana teo amin'ny Abrahama rehefa tonga tany Gerara izy. Ka ozy izy hoe sao de finono zareo indray satria tsara taresa raha aloha atao hoe anabaviko izy, de nambarany i Abrahama hoe anabaviny i Sara. Ry mpiara-mianatra namana, raha jerentsika indray ny tantara, indro indray Andriamanitra fa miditra antsetra. Genesisy 2:20 zao no voalaza ao amin'ny andininy 9. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny nofy, eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany, ary za kosa de niaro anao mba tsy hanota amiko koa izany, mba tsy hanota amiko koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Niditra antsehatra Andriamanitra, niaro any Sara sy ny fahadiovany tokantranony, ka dia noho ny fahatsorapony i Abimeleka dia tsy nandringana ny ankohonany Andriamanitra, satria nandray an'izany tamin'ny pahatsorana koa Andriamanitra rehefa nifona i Abimeleka. Ao amin'ny andininy 9 amin'ny andininy io, ary Abimeleka de nampaka ny Abrahama ka nanao taminy hoe inona zao nataona taminay zao, ary inona zay ho ratsy nataoko taminao izao, no de nahatonga heloka lehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako ianao, satria izay tsy tokony natao no nataonao tamiko. Ary hoe koa Abimeleka tamin'ny Abrahama, inona no hitanao no nanao zany zavatra izany ianao. Ry mpiara-mianatra namana, ry mpijery sy mpiaino ajaina, namerina n'ilay fahadisoana indray Abrahama, de fantatsika fa ny tsy finoana indray ilay fiarovanaNdriamanitra no nahatonga azy tratran'izany fandrika izany. Eto zany a, na dia ny olona manana finoana matanjaka toy ny Abrahama aza, nahatonga azy natao hoe rain'ny maro, rain'ny mpino, ohatry ny finoana no amarinina tamin'ny finoana, dia tratran'izany olana zany ihany koa tamin'ny fotoana sasany. Ao amin'ny Jakoba 1, ny andininy 9 sy ny 7 dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra. Jakoba 1 ka ny andininy 9 sy ny andininy 7. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hianahana akory, fa zay mianahana de toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampohandray zavatra amin'ny tompo zany olona izany. Olona miroa saina izy, miovaova amin'ny aleny rehetra. Movetsy ny aretina manjoa, ny olana manjoanao mihitsy, zao tiany ten'Andriamanitra ho ahitsy sy ho arenina izao eo amin'ny fifandraisantsika aminy. Nanana an'izany olana zany Abrahama, tsy nahafoy azy Andriamanitra, fa nitahiry azy mandrakariva ary niaro azy tamin'ny loza manantanina. Vonina hiaro antsika ihany koa Andriamanitra, satria mahatoky amin'ny teniny izy, tsy mivadibadika izy, ary manome atsika teny fikasana mafiorina, na inona toe-javatra mitranga. Mety solafaka isika, mety tafitohana isika, maratra isika vokatra zany, matsiaro omeloka sy mangaiay ihany koa, azakivy nefa matoky, fa ny Andriamanitsika de Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mitazona ny teniny, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra mamela eloka. Ka na ny eloko ny faraonan'ny Egypta, na ny eloko i Abimeleka tany Gerara, na ny eloko i Abrahama ihany koa zay tsy natoky azy, ny eloko i Sara ihany koa zay nivadibadika sy natao hoe tsy nahatoky tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra, navelany avokoa zany rehetra zany. Indro ahoriny indray ny teny fikasany, araka ny voalaza ny andininy teo hoe amin'ny sakano anorenako azy, miaraka amin'ny taranaka mandimby azy. Hitany teniny eny ny tompo, atonga atsika tsiraray avy voatahiry amin'ny finoana eo am-piandrasana ny fiaviany Jesosy, zay hanova ny fiainantsika sy hanolotra ao antsika ny fiainana mandrakizay. Iaraka ivavaka isika. Misaotra tompo noho ny teninao zay nampianatra sy nampahery anay, fa na de teo aza ny fivadibadianay olombelona, ny tsy fatokinay, zay mampangay ay sy mamenatra anay manoloana ny fahitsiana sy ny fahatsoram-ponao, de mbola namela ny elokay ianao, mitahiry anay ianao, ary manome fahafahana anay indray hanompoka n'ilay fifanekena aminao, hiantehitra tanteraka aminao,
ka ny toe-javatra rehetra, ny fanterana, ny aya, ny kolon-tsaina, ny tahotra sy ny tebiteby zay mety mameno ny sainay, de azonao tonena izany, azonao sakanana izany, azonao arovana sy tehirizina zahay mba hatanteraka sy atony teny fikasanao. Saotra noho izany fahatokinao zany Andriamanitro, ary ampio zahay mba hiantehitra am'izany amin'ny fanandramana sisa rehetra zay mbola andalovanay, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Ninoko fa nandraisanao lesona fahirezana ihany koa, ary sombom-pahalalana ny fandarana zay niarahantsika teto androany. Mbola iaraka eto tsika rahampitso, mbola hijery hatrany ny arena sarobidy zay finosiny zany hoe finoany Abrahama izany. Koa mirary soa, manantena mbola eo nafinaritra aminao indray, samotain'Andriamanitra.